Mbola amizay vaovao mikasika ny fividianana izay hatrany dia tokony andry ampitoniana ny voka-pividianana ofisialy ny vahoaka sy ireo kandidara ny fanamariana noentin'ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta tamin'ity androany ity. Tokony mahay maka lesona manoloana ireo hetsika hita nandritra ny zotra-pividianana fiodinana voalohany ihany koa ny rehetra. Hoy hatrany premier ministre Antsay Christian. Vadiny izay nivokatra amin'izao afafantarako azy mbola tsy vadiny ofisialy mbola fotsy maika ka miandry amin'ny fitonianantsika rehetrarehetra satria ao anatin'ny 5 na 7 andro ho avy zao dia avoakany fitsarana mbola lampanorenana ny vadiny tonga ofisialy ka ny tenako moa dia manentina trano ny vahoaka malagasy ny zareo rehetrarehetra ilatsaka fidiana mba hitandro hatrany ny fitoniana ny filaminana sy ny fandripana. Ny zavatra misy dia tsotra dia tsotra. Tao anatin'iny zotra fanomanantsika ny fiodinana voalohany iny dia nandraina ndraiky ny gouvernemanta amin'izay fanampiana rehetrarehetra azo atao ho an'ny CENI. Natao koa ny fandehanana rehetrarehetra izay azo natao mba ahafahana mitondra vahaolana amin'izay trangan-javatra izay voalazan'ny zareo candidat maromaro na izy rehetrarehetra mahakasika ny fanomanana izay napetraka eo ambany fiterena ny CENI satria fantatro tsara fa CENI no tompona andraikitra voalohany eo amin'izany lafin-javatra ohatran'izany. Ny gouvernemanta dia tsy maintsy maka lesona amin'ireny zavatra tangan-javatra reny ary teo koa ny fanadihadiana izay tatotra koa nataon'ireny mpanara-maso ny fidianana na avy eto an-toerana na avy any ivelany ka mirosatsika amin'izao fotoana zao amin'izany zotra famoahana ny voka-pifidianana eo amin'ny fitsarana mbola ampanorenana ao anatin'izany efa mandinika zahady zay inona ny zavatra tokony ho tsaraina amin'ny lafin-javatra miankina amin'ny gouvernemanta.